Avoaho ny mpanao gazety soniavy ny protocole d'accord rehefa tsy hanao sonia ianareo noho ny antony maro samihafa. Dia avelao ilay sambo mersisipy sa handeha fa aza tao ohatran'io ny fahasalamam-bahoaka. Ianareo mpitondra fanjakana mihitsy no manakorontana amin'ilay fomba fiasa mampalahelo hoy Andriamatoa Roland Ratsiraka. Somary maromaro sy mafonjafonja moa ny hafatra izay nataony solombavam-bahoaka ny Toamasina Andriamatoa Roland Ratsiraka fa ho lazaintsika moa ny mikasika an'izany hafatra izay nomeny zany sy ny izay hafa izay tokony ho lazaina ato anatin' ity video ity. Fa mialohan'izany aloha dia toy ny mahazatra abonné aloha ny chaîne-natsika ary asio j'aime ny video, azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire. Zay hoary no hoe la andeha raha ataontsika izany fanaovana abonnement chaîne izany mialohany hirisoantsika amin'ny zavadrehetra. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy ary toy izao ny fanaovana azy. Ndao ary. Avelao ny fitsarana anao ny hasany hoy ny filohan'ny anterimeram-pirenena Tokely Justin raha nanontanian'ny mpanao gazety mikasika ny solombavam-bahoaka Mavitara Silvestre voafidy tao Vangaindrano. Misy ny fisaraham-pahefana ka andraikitry ny fahefan'ny mpitsara no manatanteraka izany hoy ny filohan'ny anterimeram-pirenena hatrany raha ny nambarany mikasika an'ity depute ny Vangaindrano tsy iza moa izany fa Mavitara Silvestre. Tamin'ny mbola kandida ho solombavam-bahoaka moa i Mavitara Silvestre no nahiditra amponja vonjomaika ao Antanimora ary isany lany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izy raha ny didy navoaka ny HCC. Zay moa ny mikasika an'iny Andriamatoa Hajaina Tokely Justin iny ndeha resika hijery kely ity zavatra navoaka ny Kolo TV ity satria anisan'ny zavatra tena tsara ho fantatra izy ity ary tsara ampahafantarina ihany koa. Tsy nanokatra fanadihadina momba ny raharaha Romivos Andrianarsoa ny Broma Leotena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco hoy ny tale jeneraly ny Omaly. Miandry loharanom-baovao azo antoka izay vo afaka manokatra fanadihadina ny Bianco na eo aza ny fanamelohan'ny fanjakana Britanika azy. Tranga izay nandisy fanantenana ny maro izay nihevitra fa ho ainga vo amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny fahazahoan'ny Bianco tale jeneraly hay Omaly ihany tsy miova hoy ny hafatra izay nataony Kolo TV tao anatin'ny pejiny ary zaraiko aminareo ato mpanaraka an'ity chaîne ity izany vaovao nisy sy vaovao niseho izany. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay dia ndeha resika hijery kely ny hafatra izay nataony Roland Ratsiraka. Ny andro vitsivitsy lasa moa izy nandefa an'ity hafatra ity ary Omaly raha ny marimarina kokoa. Toy izao moa ny hafatra izay nomeny solombavam-bahoaka ny Toamasina mikasika ny mpanao gazety Mikael Kamindy Mahazo moa ity hafatra ity. Nisy mpanao gazety voasambotra satria ny teny hoe mifahaza ry Toamasina. Mifahaza ry Toamasina izany ve dia hisamborana olona hoy ny fanontaniana izay napetraky ny solombavam-bahoaka ny Toamasina. Ny delestage efa isan'andro tsy misy jiro tsy misy rano tsy afaka miasa ny olona. Izany no tena olana, izany no tokony hitadiavana vahaolana fa tsy ny fisamboran'olona hoy izy hatrany raha nandefa hafatra ny tao amin'ny hafatra izay nomeny. Ary rehefa voalazany moa izay rehetra nolazaina teo aloha iny dia mbola nampiany amin'ny hoe avoany mpanao gazety soniavy ny protocole d'accord. Rehefa tsy mety hanao sonia ianareo noho ny antony maro samihafa dia avelao ilay sambo mersisipy sa handeha fa aza tao ohatran'io ny fahasalamam-bahoaka. Ianareo mpitondra fanjakana mihitsy no manakorontana amin'ilay fomba fiasa tena mampalahelo hoy Andriamatoa Roland Ratsiraka. Izany moa ny hafatra izay nomeny solombavam-bahoaka ny Toamasina mikasika ny Mikael Kamindy Mahazo. Miresaka indrindra mikasika an'izay mpanao gazety Mikael Kamindy Mahazo zay isika dia tsara ihany koa ny mampahafantatra fa nahazo fahafahana fa eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana ny mpanao gazety avy ao Toamasina tsy iza moa izany fa Mikael Kamindy Mahazo. Mandrapahatonga ny fotoam-pitsarana azy amin'ny 10 septambra 2024 avy zao dia mbola eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana izy. Ary mbola ampitsahivina foana sy resahana foana ny hoe resaka fanohontohinana ny filaminam-bahoaka tamin'ny famoahana fanehoan-kevitra tamin'ny tambazotra sosialy no vesatra hanenjehana azy. Zay koa moa ny mikasika an'iny mpanao gazety avy any Toamasina iny tsy iza moa izany fa Mikael Kamindy Mahazo fandeha resika hiresaka zavatra hafa indray izay tsara ho fantatra sy ny vaovao mandalo ao a Madagasikara sy ny hafa izay tokony ho lazaina. Ny hilazaintsika manaraka moa dia ity anankiray ity. Ao
Antananarivo moa ity anankiray ity feno ny arabe zara raha misy andehanan'ny fiara ny lalana eny Behoririka noho ny fahabetsahan'ny mpivarotra amoron-dalana. Efa tafiditra anatin'ny lalana mihitsy izy ireo no mivarotra, hitantsika amin'ny reto sary ireto moa izany ny andro androany. Fa ny kronikan'ny Johary kosa nilazany hoe komina lavitra andrina raha ny komina Soavina any Nosivarika, kanefa dia arena tsy hitanohanoa no misy any. Raha tsy hiteny afa-tsy ny vary izao dia vaky ny kariera mbolamena any antoerana, mirohitra ny olona mitrandraka ary tonga hatraminy avy any Marolambo. Fa tonga koa ny Jolahy izay mandroba ny heverin'ny famanamanana. Notafindry zalahy mpandraharaha tao Soavina ka maty tsy tradrano ary 4 no maratra. Tamin'ny fotoana tsy nisian'ny zandary no nitrangany ny fanafihana, tsy misy zandary mantsy ao Soavina fa ny fokon'olona no manafatra ary miantoka ny sakafo. Tsy maharaka ny fokon'olona fa tsy indraindray ihany vao tonga any. Miady mafy ny depiteny Nosivarika Ramatoa Volamiranty Dona ny mba hisiany brigady ao satria io Soavina io no bemponina sy midadasika indrindra ao amin'ny distrika. Ny lalana moa dia tsy fanao ianao, mitoka monina, mandry tsy lavoloha, tsy mivoaka ny vokatra ary 2 andro vao tonga raha miainga avy any Mananjary. Asa raha mba hen'ny fitarenana sy fangatahany depute ka mba hasoavo ny soaviny pre-tandazana ny mponina any re olona. Izany moa ny hita tao anatin'ny kronikan'ny Johary, mpamakafaka Johary Ravoajanahary. Koa dia zaraiko foana ireo rehetra izay mahalina sy ireo rehetra izay tsara ho fantatra maneran'ny Madagasikara. Ny hamaramparanantsika ny filazana ny zavamisy ato anatin'ny ity video anankiray ity dia ity resaka teratany vahiny voalaza ho namono ny vadiny ity. Olon-tsotra no niantsy zandary amin'ny fisian'ny teratany vahiny iray manakorontana eo an-tanàna tany Anjomakely. Anjomakely Bongatsara moa izy ity ny 10 Aogositra tamin'ny 9 ora alina teo. Mbola tratrany zandary teo ampanakorontana izy izay hita ho mamo. Nilaza izy fa maratra ao an-trano ny vadiny ka mila vonjy. Efa tsy nisy aina intsony nefa ilay vehivavy 1 taona nitsilany teo ambonin'ny seza ary nahitana tsindrona zava-maranitra teo amin'ny fotopeny. Ary ny hita ihany koa dia nijininika ny ra izy mivady irery nefa no tao an-trano tamin'ny io fotoana io, ka izay no antony nahatonga azy nampiahiahy. Natolotra ny fampanohavana ny raharaha taorian'ny fanadihadiana. Taoriany io fanadihadiana io moa dia voatazona vonjimaika iny tsy afaha ny olona izay noahiahina. Zay moa ny mikasika an'ilay teratany vahiny izay voalaza ho namono ny vadiny. Zay koa moa ny namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Koa dia mankasitraka anareo rehetra na vita ny hainy video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato. Zay fa tsy ataony lavan'ny resaka, hametrabeloma izahay, ody izahay saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.